Andriamanitra no arsero antsika mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy koa izany no tsy atahorantsika na dia ho levina aza ny tany na mifindra ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra na miorohondroana sy misamboaravoara aza ny ondrany ka miororo ny tendrombohitra noho ny fisafoakany. Iaraka ivavaka isika tompoko. Ray masina sy tsara indrindra ny an-danitro, ny dera sy ny saotra ary ny haja dia tolotra eo anao irery ihany. Satria Andriamanitra fitiavana ianao ary Andriamanitra mpamindra fo ihany koa, ka noho izany fahasoavanao izany mbola nahatratraranay indray izao andro sabatanao masina izao. Tiana indrindra tompo raha mba anatrika ny fotoana rehetra izay ho tanterahana eto ianao amin'izao fotoana izao, ary mangataka ihany koa izahay mba amindranao fo sy amelanao ny tsy famendrehana rehetra. Fa ny vavaka dia tononona sy angatahana noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fiangonana Adventista mitandrina ny andro fahafito avy eo amin'ny fiangonana Tsalovana no mitarika izao fanompom-pivavahana an'io izao. Tononona aminao ary ny fiadanana amin'izao sabata fitsaharana izao. Ary ny rariko aminao ry namana dia higoka fitahiana izao sy anao. Sarfanau nire
Amin'izao fotoana izao dia manasanao mandray ny baiboly ka hijery izay voasoratra ao amin'ny Romanina 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa amin'izany rehetra izany dia mihoatra no mimpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Andeha avadika isika indray ny baiboly ao amin'ny Kolosiana 3:7. Mifandevera ka mifamela heloka ianareo. Raha misy manana lahelo amin'ny sasany tahaka ny namelan'ny tompony heloka ireo, no aoka mba amelanareo heloka kosa. Amen. Ankehitriny dia manasanao mba hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay masiny indrindra izay ny an-danitro, misaotranao izay noho ny fitantananao ny fiainanay sy ny fitsimbinanao hatramin'izao ka hatramin'izay lasa izay ka mbola matoy izao ny tsirairay avy. Ianao ny Tompo no amela ny fahotana sy ny heloka ampahadisoana izay vita ny tsirairay avy. Ankehitriny izay raha manatrika izao fotoana izao dia hitady ny tavanao ka ampahitao ny tavanao izay Tompo, ary eo ka ho hitanay ny voninahitrao ary mitenena aminay koa amin'ity anio ity. Ta io Tompo, ireo mpiaino izay efa zahatra manaraka izao fotoana izao, ianao ny tahy azy manokana, ary ireo izay mba sendra ny fanojo amin'izao fandarana izao Tompo, ianao ny tahy azy manokana ihany koa, ka oka ianao hiteny amin'ny mihitsy amin'ity anio ity, dia mitenena Tompo fa miainanao izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eo amin'ny fampompivavahana ho an'ny fanatitra isika. Manasanao hanomana ny fanatitra hivavaka amin'ny fotoana fohy isika.
tamin'ny voalohany andriamanitra dia nahary ny zavatra rehetra ho antsika, efa nomaniny avokoa ny zavatra rehetra mba ho antsika, ho tantanitsika sy ho karakaraintsika. Ao anatin'izany rehetra izany anefa dia ny zavatra iray izay takian'andriamanitra amintsika. Andeha ho sokafantsika ny baiboly, hovakintsika ao amin'ny Malaki 3:7. Malaki 3:7. Hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Entonareo ny fahafolo-karena rehetra ho ao an-trano firaketako mba hasikanina ao an-tranoko. Ary izaho toetra amin'izany aho Jehovah, raha tsovahako ny varavaran'ny lanitra ka ampidinako fitahiana mananambiampy ho anareo. Ny famerenantsika ny ampafolony sy ny fanatitra dia fanehoantsika fankasitrahana an'Andriamanitra, fitiavantsika an'Andriamanitra ary indrindra ho fahatokiana izay ataontsika amin'Andriamanitra. Amin'ity androany ity dia hanolotra izany fanatitra sy ampafolony izany isika mba ho fanehoantsika izany fankasitrahantsika an'Andriamanitra noho ny zavatra rehetra nomeny antsika. Hivavaka isika. Andriamanitra o Rainay, mankasitraka anao noho ny zavatra rehetra izay nomenao anay, ary ankehitriny dia hanolotra ny ampafolony sy ny fanatitra izay noteneninao ho ataonay izahay. Ny fanirianay Tompo dia mba ho ankasitrahanao izany fanatitra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
miaraba antsika rehetra natratran'ity sabata ity. Zao tsika de tonga eo amin'ny fotoana manokana ianona ny tantara kely an'ny ankizy. Ny lohateny tantara kely an'ny ankizy androany de manao hoe ny ampondra aza misaina, ny ampondra aza misaina. Ny vakiteny fototra antsika de hita amin'ny Kolosiana 3:17. Zay vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Mifandefera ka mifamela heloka ianareo raha misy manana alahelo amin'ny sasany tahaka ny namelan'ny tompony ny helokareo no aoka mba hamelanareo heloka kosa. Ny ampondra rankizy de malaza tsy misaina. De tam taloha mankony raha misy ankizy tsy mahay any ampianarana de ampanaovina an'izay hoe bonnet d'âne. De avoakany atokotany izy mba horakorahany namany. De mampalahelo zany de azavaiko aminareo kely le bonnet d'âne io zany satroka ba misy sofina lavalava be anankiroa de ohatran'le ampondra re mihitsy zany. De enonareo nefa ity tantara ity nisy fotoana nisy ampondra anankiroa ny anarany le manja sy le mena. De niasa mafy zany reo ampondra reo de mba nakasitrahany tompony any zany ry zareo de ho fankasitrahana ny tompony zany de noentin'ny tompony tany amina toerana malomaloka zany ry zareo mba hinana vilona. De mba tsy hoe hiady zany ry zareo de nataon'ny tompony tery akavia ny le manja ny fihinanam-bilonany de tery akavanana ny le mena. De tsy tadidin'ny tompony nefa hoe mifamatotra amina tady anankiray ny tendan'izy roa. De rehefa lasa ny tompony de mbola mipetrapetraka teo aloha izy roa zany. De rehefa nanomboka noana amin'izay le manja sy le mena de nitsangana amin'izay ry zareo. De mifamatotra manko ny tendan'ry zareo de tsy afaka hoe za mihinana ny ery ankavia le manja de mihinana ny ery ankavanana le mena de mifampisintony ry zareo. De tsy nahavita ninana le vilona tery ankavia le manja, tsy nahavita ninana le vilona tery ankavanana le mena. De mipetraka kely aloha ry zareo satria tena narary ny tendan'ry zareo. De aveo nitsangana indray ry zareo hoe hinana an'le vilona. Mifampisintona teo ry zareo, mifampisintona teo. Tsy vita mihitsy ny ninana an'le izy. De nipetraka kely aloha ry zareo satria vao may narary ny tendan'ry zareo. De aveo amin'izay nahita hevitra izy roa. Ny hevitra n'ry zareo hoe mihinana an'le vilona ery ankavanana aloha ry zareo de rehefa lany ny ery ankavanana zay ry zareo zay vao mihinana ny ery ankavia. De tapakatra aloha iny tantara iny fa nilesina tsoahana amin'izay zany de tsika zany tokony tsy ambakainy ampondra tsika ankizy fa tsika tokony hifankatia, tokony hifanaraka tsara. De amandranantsika ny tantara kely an'ny ankizy de andeha isika hivavaka. Jesosy misaotra anao indray zay mbola nomenao ny tantara kely an'ny ankizy iny. Angenay zay mba hifankatia ary mba hifandefitra. Saotra Jesosy amen. Zao rehetra izao no maneho fa tsy ela dia hifarana ho avy ny mpapakatra mba handray antsika mety ho ampitso izany mivavakao mba ho anio ihany hiakatrany andraony lanitra ho fonandreo zao fahorininy zao raha olairay hoe mandehany anao Jesosy ray soanio ny vadinao fahandro iray ani
ataony veloma raha iseho izy ka ilaza aminao ho mivonony anao ny aona aminy miadiny ady tsara da hanony finona hiakatrany andraony lanitra ufonatreu so fauriniza raularae mandeyananao Jeso raisoani univadinao fahandro iray ani andraony lanitra ufonatreu so faurinizao raularai mandeyananao Jeso raisoani univadinao fahandro iray zao tsika dia tonga eo amin'ny fotoana izay ianotsika ny tenin'Andriamanitra mba ho fampahirezana atsika amin'ity androany itya izany. Ny vakiteny fototra izay indrenesitsika teo dia hita ao amin'ny Romanina toko 9 ny 7:7. Romanina toko 9 ny 7:7 izay anasako anao mba hiaraka maka amiko izany tenin'Andriamanitra izany. Izao voalaza amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay diantsika. Ho averiko indray mandeha ilay vakiteny. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay diantsika. Fandriako sahady raha mba ho tanteraka amiko sy ho aminao izany tenin'Andriamanitra izany amin'ity androany ity. Anisan'ny tena fandritsika, fandrinao ary fandriko ihany koa izany mba hoe ahita fahombiazana sy ahazo fandresena izany eto amin'ity fiainana izay lalovantsika ity. Mino aho fa tsy misy olona mihitsy ka tsy haniry ny hoe ahita fahombiazana sy fandresena izany amin'izao fiainana izao. Inona nefa no sakana mety ahatonga antsika, ahatonga anao, ahatonga anahy tsy ahazo izany fandresena sy fahombiazana izany. Ary inona ihany koa no vahaolana omeny teny soratra masina antsika mba ahafahantsika mahazo izany fandresena izany. Satria ny vakiteny fototra antsika teo ry havana malala dia manambara fa afaka manoatra noho ny mpandresy isika. Izany hoe tsy mpandresy tsotra fotsiny isika izany fa mbola manoatra noho ny mpandresy. Ary izany fanontaniana anankiroa izany no andeha hoe zahantsika ho valiana amin'ity androany ity hoe inona ny sakana ary inona ny vahaolana omeny soratra masina antsika mba ahafahantsika ho tonga amin'izany tanjona izany. Ny olona anankiray hiatrika fifaninanana andeha mety hoe ianao angamba izany na mety izao ihany koa dia tsy maintsy mametraka ireo fanontaniana anankiroa ireo. Inona no mety ho lesoka ka ahatonga antsika tsy azo ilay fandresena, ary tsy maintsy mametraka ny fanontaniana ihany koa izy hoe inona ny vahaolana mifanaraka amin'izany zavatra tokony ho harenina izany. Ary izany indrindra no ezahantsika ho valiana ao amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity, satria tiako sahady mba izao sy anao dia mba samy hivoaka ho mpandresy. Ary ny fahombiazana sy ny fandresena dia tsy azo maimaimpona izany. Satria raha ohatra ka fahombiazana na fandresena azo maimaimpona dia tsy misy vidiny ary tsy misy lanjany ary tsy mitondra vokatsoa akory eo amin'ny fiainantsika izany.
ary ny teny hoe fandresena dia tsy azo heverina isy akory zany teny izany raha tsy misy ady, raha tsy misy sedra, raha tsy misy fizahan-toetra izay lalovanao sy izay ho lalovako a izany. Noho izany ry havana malala dia raha mandalo an'izany ataontsika hoe fahasahiranana na ataontsika hoe zavatra manahirana ianao amin'izao fotoana izao dia tsaroa fa tian'Andriamanitra hivoaka ho mpandresy ianao. Ary izao ny voalaza ao amin'ny Romanina 8:5-7 izay amalitsika sahady ilay fanontaniana voalohany manao hoe inona ireo sakana mahatonga antsika tsy azo izany fandresena izany. Romanina 8:5-7 manasanao handray ny tenin'Andriamanitra hiaraka amiko ka hiaraka hamaky izany vaky-teny izany isika. Izao no voalazany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va, sa fahantrana, sa fanenjehana, sa mosary, sa fitanjahana, sa loza, sa sabatra. Averintsika indray mandeha ilay vaky-teny. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va, sa fahantrana, sa fanenjehana, sa mosary, sa loza, sa sabatra. Ry havana malala, tokana fa tsy maro akory no antony tsy azahoantsika izany fandresena izany. Averiko indray mandeha, zavatra tokana irery ihany fa tsy maro akory no antony tsy azahoantsika ny fandresena dia tsy inona izany fa rehefa tafasaraka amin'ny Kristy isika. Ny fahoriana sy ny fahantrana, ny fanenjehana sy mosary sy ireo karazana tsy fahasalamana rehetra, ireo karazana fikorontanana ho atokantrano rehetra, ireny zavatra rehetra ireny dia karazana voaratsy ihany afafon'ny Satana mba hahatonga atsika, mba hahatonga azy soanao ho tafasaraka amin'Andriamanitra izany. Ary izay ny tena tanjon'ny Satana lehibe indrindra dia izaho sy anao ho tafasaraka amin'ny Kristy izany. Zavatra anisan'ny tena manahirana tokoa rehefa tafasaraka amin'ny Kristy isika, satria izao ny voalazan'ny Jaona 5:15 tapany 2. Izao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 5:15 tapany 2. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Ny olona anankiray izay tafasaraka amin'Andriamanitra, ny olona anankiray izay tafasaraka amin'ny Kristy dia tsy mahay manao na inona na inona. Ka raha olona tsy mahay manao na inona na inona dia tsy azo heverina zany hoe olona tsy mahay ninina kanefa hibata fandresena. Ary izany zany no tanjon'ny Satana amin'izao fiainantsika izao dia ny ahatonga antsika ho tafasaraka amin'ny Kristy. Ary ahoana ny fomba ataony mba hatafasaraka amin'ny Kristy? Tafasaraka antsika amin'ny Kristy dia tsy inona fa ataony mikorotana ny ao atokantranotsika, ampandalovany fahoriana isika tsy fahasalamana, ampandalovany tsy fahampiana ao atokantrano. Dia rehefa miseho zany zavatra rehetra izany dia tafasaraka amin'ny Kristy isika. Ataony Satana izay fomba rehetra mba hahatonga antsika tsy hiray amin'ny Kristy. Ka ny vahaolana raha lasana bavy malala dia tokana ihany koa tahaka ny mahatokana n'ilay olana teo aloha teo dia tsy inona izany fa ny fiombonantsika amin'ny Kristy. Ny Filipianina 4:17 dia manamafy izany teny izany. Andeha ho vakiantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Ny Filipianina 4:17. Izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mahay zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Hitantsika izany fa rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra isika, rehefa tafasaraka amin'ny Kristy isika dia tsy mahay manao na inona isika. Fa ambaran'ny tenin'Andriamanitra kosa nefa ao amin'ny Filipianina 4:17 fa rehefa tafaray amin'Andriamanitra isika, rehefa tafaray amin'ny Kristy isika dia mahay zavatra rehetra isika. Ry namako, ry havana, tokana ihany ny vahaolana dia ny fiombonako sy ny fiombonanao amin'ny Kristy raha teo hivoaka ho mpandresy isika eto amin'izao fiainana izao. Mety mandalo ado-sarotra, mety mandalo fahoriana, mety mandalo tsy fahasalamana, fahasahiranana, fikorotanana raha tokantrano angamba isika amin'izao fotoana hitenenana izao.
mety mandalo n'izany ady sarotra maro samihafa izany ny tsiraray avy amintsika kanefa izao tsy vaolana ny fahakiviana raha lasana bavy malala azosika ataony kivy fa tsy azosika ataony manary fanantenana satria izany ny zavatra tadiaviny tsatana indrindra amintsika dia ny mba tsy hananantsika fanantenana intsony manoloana ireo ady sarotra izay lalovantsika amin'izao fotoana izao azonao ataony kivy azonao ataony mitomany azonao ataony mitarainy fa ny angatahany tompo aminao dia aza manary fanantenana ary aoka ny zavatra izany zavatra rehetra izany dia tsy mba ahasaraka atsika amin'ny Kristia izany rehetrarehetra izany satria ny antony dia izao ihany ny Salamo 1:7 dia milaza toy izao mpamonjy mora azo indrindra amin'ny andro fahoriana Jehova mpamonjy mora azo indrindra amin'ny andro fahoriana Jehova raha lasana bavy malala raha mandalo izany fitsapana rehetra izany ianao raha mandalo izany fizahn-toetra rehetra izany ianao raha mandalo izany fahasahiranana rehetra izany ianao dia aoka ny vavaka no asandratra aoka ny vavaka no asandratra isan'andro ary angatantsika ny fanan'Andriamanitra mba hampahery atsika mba hahafahantsika mitondra izany fahoriana rehetrarehetra izany ryavana aza variana amin'ny tanondriketo isika satria misy fiainana sy toerana tsara lavitra izay mbola ny maniny tompo atsika fa tsy eto ny fiainantsika ny Romanina 9:15 no tiako raha mba iarahantsika mamaky ihany koa Romanina 9:15 izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao fotoana izao dia tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika raha sena bavy malala raha dika amin'ny teny hafa izany tenin'Andriamanitra izany dia izao tsy misy dikany akory io fahoriana izay lalovanao sy lalovako io tsy misy dikany akory io tsy fahasalamana izay lalovanao io tsy misy dikany akory io fikorontanana ao atokantrano io raha hoarina amin'ny voninahitra izay efa ho aseho an'Andriamanitra antsika tsy ho ela ary mahatoky sy marina izany tenin'Andriamanitra izany fa misy tokoa izany toerana izay no manin'Andriamanitra ho atsika izany ny Kolosiana 3:2 dia mbola manamafy ihany izany tenin'Andriamanitra izany izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy saino ny zavatra any ambony fa tsy ny ety an-tany saino ny zavatra any ambony fa tsy ny ety an-tany izany la iantsoana hoe fanavaozana ny saina ary izany mahatonga ny ten'Andriamanitra manoro hevitra atsika ao amin'ny ten'Andriamanitra hoe aoka isika miovà amin'ny fanavaozana ny saina raha lasana bavy malala raha mbola tsy tapa-kevitra ny amin'izany fanavaozana ny saina izany isika fa mbola mampifikitra ny fo sy ny saitsika amin'ireo zavatry ny tany dia tsy mba anisan'ireo hanana anjara amin'izany voninahitra lehibe izay ho aseho antsika tsy ho ela izany isika izao no ambaran'ny bokin'ny Apokalipsy mahakasika ity fiainana be voninahitra izay ampanantenan'ny tompo atsika ity ny Apokalipsy 2:20 ka ny 9:4 mbola manasanao hatrany aho mba hiaraka maky izany tenin'Andriamanitra izany amiko Apokalipsy 2:20 ka ny 9:4 hovakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary ho fafany ranomaso rehetra amin'ny masony ary tsy hisy fahafatesana intsony sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha veritsika indray mandeha ilay vaky teny ary ho fafany ranomaso rehetra amin'ny masony ary tsy hisy alahelo intsony tsy hisy fahafantesana intsony tsy hisy fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha raha sana bavy malala ilay toerana be voninahitra izay no man'ny tompo atsika dia tsy ahitantsika ranomaso intsony efa ho fafahan'ny tompo izany ranomasotsika izany toerana be voninahitra izay no man'ny tompo atsika izany dia tsy hitsy fahafantesana intsony tsy ahita olona mitanjozotra andevina intsony tsika raha lasana bavy malala any amin'izany toerana mahafinaritra izany toerana izany dia tsy ahitantsika alahelo intsony ary tsy ahitantsika fitarainana tsy ahitantsika fanaintainana
mety ao anatin'ny tsy fahasalamana angamby ianao amin'izao fotoana izao ary mahatsapa tena ho kivy sy reraka kanefa izao nytadio raha vonina ny andray an'i Kristy ianao raha vonina ny andray an'i Kristy isika amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy mivoaka ho mpandresy isika tsy maintsy mivoaka ho mpandresy ianao raha lasana bavy malala io fahasalamana izay milalovantsika io tsy fahasalamana izay lalovantsika io azafady izay lalovanao io rehefa tonga any amin'izany toerana izany isika dia anana anjara amin'ilay raviny azonaina izao sy anao izay fanasitranana ny firenena maro ka tsisy intsony izany aretina izany fa ho salama lalandafa isika. Ny andininy fahadimy amin'ny apokalipsy toko faha 2:20 io azafady indrindra dia milaza manao hoe indro avaoziko ny zavatra rehetra indro avaoziko ny zavatra rehetra ry havana izao anefa ny apokalipsy toko faha 2:20 ny andininy fahafito dia milaza izao teny izao apokalipsy toko faha 2:20 ny andininy fahafito dia izao no ambarany teny izay maharesy no andova izany zavatra izany ary ho andriamaniny aho ary izy ho zanako. Veritsika indray mandeha ilay teny izay maharesy no andova izany zavatra izany ary ho andriamaniny aho ary izy ho zanako. Izany raha lasana bavy malala no anasako anao mba hisafidy no mpandresy amin'ity androany ity. Izany no anasako antsika tsiraray avy mba hisafidy no mpandresy satria izay maharesy ihany no anehoan'Andriamanitra izany toerana be voninahitra izany. Natao an'ireo olona izay maharesy izany toerana izany. Kanefa araka nefa nihitantsika tany amin'ny fanazavana teo aloha dia ireo izay manana an'i Kristy ihany no afaka ho tonga ho mpandresy eto amin'izao fiainana izao. Amin'ity anio ity dia manasa anao ny tompo andray an'i Kristy andray azy indro efa mitsangana eo ambaravarana ozy izy ka mandondona raha misy miaino ny feoko ka mamono varavarana ndraindray mantsy dia misy miaino fa tsy mety mamono varavarana. Amin'ity androany ity ary dia manasa antsika ny tompo manasa anao ny tompo raha mandre izao teny izao ianao dia meteza hanokatra ny varavaran'ny fonao andray an'i Kristy fa raha miverina aminy isika dia hiverina amintsika koa izy raha lasana bavy malala. Ary ao anatin'izany indrindra dia tiako amin'ity androany ity ny andraisanao fanapahan-kevitra. Mety efa nanalavitra ny tompo angamba ianao no ireo toe-javatra maro izay lalovanao teo amin'ny fiainana. Mety efa nandao fiangonana isika mety efa nanadino an'Andriamanitra isika fa ankehitriny miantso asy anao ny tompo miverena aminy. Ny fandriko amin'izao fiafaran'izao toriteny izao dia andray izany fanapahan-kevitra tsara izany izao sy anao. Ka rehefa ho avy tsy ho ela eny amin'ny raha ho lanitra Jesosy Kristy dia mba ho anisan'ny lehilahy sy ho vehivavy ho anisan'ny ankonana azo afindra ny an-danitra ny ankonantsika tsirairay avy. Amen. Andeha hiaraka hivavaka isika. Ray masina sy tsara indrindra ny an-danitro misaotra sy mankasitraka anao izay ny amin'izany teny izay nomenao anay izany. Tompo tsaro amin'izao fotoana izao dia mety mandalo fahasahiranana ny maro aminay. Mety mandalo fizahn-toetra maro samihafa. Mety mandalo tsy fahasalamana ihany koa. Ray tsaro mangataka aminao izahay mba ho tafianao heriny tsirairay avy aminay ary ho ampaherezinao ny tsirairay avy aminay ka ireny toe-javatra maro samihafa ireny tompo dia aza velanao mba hatafasaraka anay aminao akory. Ampaherezo izahay amin'ny atsarotra rehetra izay ho ataonay fa ianao no efa nilaza fa mpamonjy mora azo indrindra amin'ny andro fahoriana ianao ka toavy aminay izany teninao izany ary ataovy tsampanay tompo fa miaraka aminay ary momba anay mandrakariva ianao. Fandriana indrindra ny olona rehetra izay manaraka izao fandarana izao ny tokantrano dia mba ho azo afindra ny an-danitra ny tsirairay avy aminay rehefa ho avy tsy ho ela eny amin'ny raha ho lanitra ianao.
izany mivavaka izany dia tononona sy angatany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Kristy mitarika ny lalako, ny tanany nolampihitra, ny momba ny fiainako, esambatraore nametraka aminao zao ny androko. Tontolo satria ianao misolo rehefa ahotako marobe. Ny masonao Tudiko milani trano marika, esambatraore nametraka aminao zao miandroko, mpamonjy ty ny fiainako tontolo satria ianao misolo rehefa ahotako marobe. Na dia tsy hitako izay ombana tamazinany eo alohako, ny tanana no hoe mitana tsy misy atahorako, esambatraore nametraka aminao zao miandroko, mpamonjy ty ny fiainako tontolo satria ianao misolo rehefa ahotako marobe. Enjenia sambarana sy toky mampoka izao ny fiainako, famanana ozoky mandatra ny lalako, esambatraore nametraka aminao zao miandroko, mpamonjy ty ny fiainako tontolo